Mampifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy manolorana anao indray ny mety toetoetry ny taona mandritra ny 3 volana ho avy manomboka ny volana May hatramin'ny volana Jolay 2024 ho amin'ny Madagasikara. Marihana fa efa miala amin'izay hoe fahavaratra izay tsika amin'izao miala tsikelikely ary miditra tsikelikely amin'izay hoe ririnina izay satria efa eno mangatsika nefany mbola misy faritra sasany ihany mbola ahitana orana kanefany efa ao anatin'izay fararano miditra amin'ny ririnina izay tsika. Manahoana mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny maneran-tany ny ranomasimbe Indiana sy ny ranomasimbe Pasifika no jerentsika amin'izay. Raha izao sary hitantsika izao dia mitovitovy ny fiafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany amin'ny ilany atsinanana sy ny ilany andrefana aty amin'ny ranomasimbe Pasifika izay koa ny aty amin'ny ranomasimbe Indiana mitovy kokoa ny fiafanan'izay ranomasina manodidina ny fehi-tany izay amin'ny ilany atsinanana sy ny ilany andrefana. Izay amin'ny ankapobeny ny mpamaritra ny toetrandro jerentsika indray hoe manahoana indray ny toetoetry ny maripana mandritra ny 3 volana sy ny volana May. Raha izao sary hitantsika izao loko mena tanteraka Madagasikara midika fa mafana mihoatra ny tokony ho izy ny maripana amin'ireo faritra manerana amin'ny Madagasikara ireo. Raha ny volana May kosa dia mizara roa i Madagasikara ny tapany avaratry ny nosy izay manomboka aty amin'ny faritra Diana mahazo ny faritra avaratry aloatra mangolo sy ny afovoantany iray manontolo afa-tsy ny faritra Vakinakaratra sy ny ilany andrefana dia mafana mihoatra ny tokony ho izy. Ny tapany atsimo kosa izay hitantsika amin'izao loko toy ny volomboasary izao dia mifanaraka na miakatra ny tokony izy izay mafana izay. Ho jerentsika indray manahoana ny tany rotsakorana amin'ny 3 volana ho avy misalanisa ny tany rotsakorana. Raha izao hitantsika izao ny tapany avaratry ny nosy ahitana ny Diana, Sava, Sofia, ny tapany avaratry aloatra mangoro Analanjoro ary ny tendrony atsinan'ny Betsiboka ahitana koa ny aty amin'ny atsimo andrefana ny faritra Nosy Androy, ny faritra Iorombe ary ny tapany atsin'ny Matsiatra ambony dia manodidina na miaina no tokony izy ny tany rotsakorana. Ny faritra sisa kosa izay hitantsika amin'ny loko manga izao dia manodidina na manatombo ny tokony ho izy ny tany rotsakorana. Izay ny 3 volana. Ho jerentsika indray ny volana May dia mizara roa koa Madagasikara. Raha izao sary hitantsika izao manomboka aty amin'ny tapany avaratry ny nosy manomboka Diana mihazo ny tapany avaratry ny faritany ny faritra avaratry Menabe ary ny faritra Atsinanana dia mifanaraka na manatombo ny tokony ho izy ny tany rotsakorana. Ny faritra sisa izany hoe ny tapany atsimo nosy izay sary hitantsika izao dia mifanaraka na mena no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Izay tompoko lasy tompoko vavy no azonareo fanareo manasa anareo hatrany manaraka ny vaovao tsy tapaka momba ny vinavina ny toetrandro sy ny toetry ny andro eto amin'ny Meteo Madagasikara. Miloma tompoko.